Fa maninona ary ny olona ny fo maraina? Mety ho gaga zao ianao fa maninona ary le olona ao ampitanareo amin'ny 4 maraina dia efa mirehatra daholo ny jiro ao an-tranony dia ndao ary ho arahantsika hoe fa maninona tokoa ary no ilaina izany hoe fo maraina izany. Mifoha maraintsika satria amin'iny ny fotoana ahafahantsika misakafo ara-pahasalamana tsara. Miankina amin'ny sakafo hoantsika manko ny tontolo androntsika amin'indray mitoraka iny dia noho izany amin'iny zany malalaka kokoa ny fotoana ahafahantsika misakafo maraina tsara. Mifoha maraina ianao satria nahoana? Satria rehefa maraina iny dia milamina daholo ny manodidina anao, izany hoe amin'iny zany tsy misy korontana, tsy misy mitabataba, tsy misy menimena ny olona manodidina anao dia mizotra tsara daholo ny asa tokony ho ataonao satria ao anatin'ny filaminana. Za zao mifoha maraina be satria nahoana? Mivoaka kely ngenareo rehefa maraina le vao maraina amin'ny 4 ora iny dia ndana mifoka rivotra madio fa hitanareo fa tena madio be ny rivotra vao maraina dia amin'iny koa fotoana anarotana anaovana fanatanjahantena. Mifoha maraina ianao mba ahafahanao mametrapetraka tsara hoe ity no ataoko amin'izao ora zao, ity no ataoko amin'izao fotoana izao, izany hoe milamina tsara ny tontolo andronao raha mifoha maraina ianao satria efa voarafitra eo daholo. Mety misy zao mbola tsy nalala, misy nefa mahalala hoe misy izany hoe miracle morning izany hoe miracle be izy io rehefa maraina ny andro raha atao tsotsotra fa tiako tenena amin'izay dia hoe l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Dia izay zany ny vokatsoan'izany hoe fifohazana maraina izany reto ka ahoana resy lahatra ary ve nareo fa hifoha maraina ihany koa?